Aleloia, miarabantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amin'izao anio izao indray tafahoana amin'izao alalan'ny vidéo izao dia ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray. Alohan'ny hivavahantsika miatrahantsika indray ny fizarana ny tenin'Andriamanitra araka ny izay atolotry ny fanahy masina antsika mandrakariva, dia omenantsika sady ny fiantsoana azy hoe lohateny ahafahantsika sady mitondra ambavaka no efa miomana ny amin'ny sitrapon'ny Tompo. Ny teny izay fampielezantsika zany na ny lohateny dia hoe izao no andro farany mihemotra ny olona. Izao no andro farany betsaka ny mihemotra. Izao no andro farany efa famantarana koa zany fa ho avy ny Tompo, ho avy ny Mesia. Faharazitsika tompoko. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, ny fanahy masina, iteranao mankalaza anao mandrakariva ny amin'ny fotoana menao anay iresahana, ifampiresahana ary indrindra ifampahirezana. Mifono aminao mandrakariva ary mibebaka aminao amin'ny tsy fantanterahana rehetra, tamin'ny fijery, tamin'ny fiteny, tamin'ny natao tsy araka ny sitraponao. Dia mangataka ny ranon'ny zanakao Jesosy Kristy Tompo hanadio tanteraka na vao hanala izay tsy hanao rehetra aminay tsirairay avy, amin'ny tenako izay hanambara ny sitraponao amin'ny alalan'ny fanahy masina, ary indrindra mangataka ny ranao soa hanadio tanteraka. Dia ilay fanahinao tokoa no hiteny, aoka tsisy ambara afa-tsy ny sitraponao, aoka tsisy hoeninay afa-tsy ny feonao koa, dia mitenena araka ny fombanao fa voninkazo iangy Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy naovan'ny zavavaka izany. Aleloia, amen. Dia arak'izany izay ny lohateny fampielezantsika dia hoe izao no andro farany mihemotra ny olona, betsaka ny mihemotra. Izany dia voamarina ihany koa tamin'ny tenin'ny Paola ho an'ny Timoty, amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo. Vakitsika izany Timoty faharoa toko fahatelo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy, izay no vakitsika. Dia ho azavaintsika arak'izany ny tenin'Andriamanitra na teny izay nampitain'i Paoly ho an'ny Timoty tamin'izany, nanoratra taratasy izy moa amin'ny anaran'i Jesosy hoe amin'ny lohateny eto amiko eto dia izay mihitsy izany ny lohateny hoe ny amin'ny fiemorana any am-parany. Fa aoka ho fantatrao izao, any am-parany any dia hisy andro sarotra. Ny olona dia ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, ho mpiavinavina, ho mpiteny ratsy, tsy manohy ray sy reny, tsy mahay mankasitraka, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahafehy tena, loza be, tsy tia ny tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izy, nefa mandany heriny. Ireny koa dia alaviro. Amen. Izay zany ny tenin'ny Tompo ifamparezantsika. Raha vakina amin'izany dia betsaka antsika efa mahafantatra izany fa ny tian'ny Tompo teneniny eto izany dia mbola mampitandrina antsika fa araka ny teny teto hoe fa any zao, fa aoka ho fantatrao izao izy any am-parany any. Amin'ny andro farany, ny andro farany izay efa nambaran'ny Tompo dia hatramin'ny efa nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no efa nitononona ny hoe tonga ny andro farany. Ary efa fantatsika izany rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia nakarina tany an-danitra, ary rehefa niakatra izy dia nitenenin'ny anjely hoe iny Jesosy Kristy izay hitanareo niakatra iny dia mbola hiverina tahaka ny nahitanareo azy iny. Dia izay zany ny tenenina hoe nanomboka teo dia efa niteny ny Tompo hoe izao no andro farany. Fa betsaka ny faharatsiana tamin'izany fa ankehitriny dia mbola miseho, ary miseho ny
toetra. Tsika zany tsy mijery indray eto mitovy amin'ny any amin'ny Matio 4:20 ny amin'ny filazan'i Jesosy ny amin'ny hoe izao ny famantarana ny amin'ny andro farany, fa eto dia ny toetran'ny olona mihitsy no ahafantarana hoe ahoana no hijerena hoe aiza ny faran'ny andro. Tsy hoe farandro zany averina foana, tsy hoe farandro dia tapitra eto ny andro, fa andro farany efa homanantsika fa efa akaiky ny tompo, akaiky ny fiverenany ary izay no ampatsahivina foana amin'ny tenin'Andriamanitra ho avy Jesosy Kristy ka mila miomana antsika mba ho anisany tafakatra sy ho tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia ity moa zany ty taratasy nataon'i Paoly tamin'ny Timoty izay anisan'ny taratasy farany, azo heverina mihitsy hoe farany izay nosoratany tany am-pigadrana alohan'ny nahafatesany zany nanomboana azy sy ny namonoana azy. Dia i Timoty izay nitarika, izay mbola tanora fanahy tamin'izany nitarika ny fiangonana tany Efesosy no nantonony amin'ny Timoty voalohany sy Timoty faharoa dia fampianarana mihitsy amin'ny fomba fitondrantena, amin'ny mpitantana fiangonana, mpitondra fiangonana zany nampianarany an'i Timoty zany amin'io raha mamaky tsara tsika ny any amin'ny Timoty voalohany dia zany nampianariny teo ohatran'ny hoe nantoe-panahy ho an'ny olona izay mitarika fiangonana sy mitondra fiaraha-mivavaka zany. Dia tohizany amin'ity Timoty faharoa ity. Eto izy dia mampitandrina indrindra koa ny amin'ny hoe antikristy, ny olona izay hoe ho avy ny tompo dia isy ny olona izay manohitra, mety hita maso mety tsy hita maso, araka ny teny foana amin'ny Efesiana hoe tsika tsy miady amin'ny mofo-mandrà fa ny fanahy ratsy dia ny fanapahana fanahy ratsy any amin'ny rivotra hozy izy amin'izao fiainana izao. Ka izay zany no tenin'ny tompo sady hitondrantsika izany teny izany. Averiko indray zany amin'anaran'i Jesosy hoe fa aoka hozy izy ho fantatrao any am-parany any dia hisy andro sarotra. Tena andro sarotra araka ny teniko teo zany, tsy teny ny andro sarotra tsika ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Amin'ny taona 13 ny tenenana volana Jona dia tena mandala andro sarotra ny olona rehetra eran-tany. Misy ny miendrika ivelany fotsiny io zany hoe ohatran'ny hoe toa milamina ihany satria toa mandroso ny fivoarana ara-pahalalana, ara-tsiansa, ny fivoarana amin'ny sakafo, toa misakafo tsara ihany ny ankabeazany, toa mitafy tsara, fa tena andro farany izao betsaka ny fahasiarana ny ady amin'ny toetr'andro izay tena efa mihasimba, ny toetran'ny tany mihitsy zany efa simba hiadivana fantatsika tsara ny tombony natao amin'izany. Betsaka ny olona izay tena mety hoe avoakany amin'ny vaovao simbahany zareo fotsiny amin'izao ary ny tanimboly izay heverina fa hoe tsy mitondra vokatra na mangalatra hoe misintona ny rano tsy ara-dalàna. Dia zany miseho aty Eropa, ny any Afrika moa zany dia ny tondra-drano, ny horohorontany, ny firenena hafa, ny ady, ny tsy finoana. Fa eto dia miteny manokana izy ny amin'ny fahasarotan'ny olona. Araka ny teny teo zany andro sarotra, tsy teny ny andro sarotra ny amin'ny ady misy eran-tantsika eo amin'ny israelianina, palestinianina, ny Rosia, ukrainianina, ny ady guerre froide araka ny fiteny mbola misy mandraka ankehitriny, fa ny tenenina eto manomboka amin'ny 2 hoe ny olona dia ho tia tena. Tonga dia ny olona zany resahana, tsika tsiraray avy ny olona tsiraray avy dia ho tia tena, araka ny lohateny resahana teo hoe miembotra ny olona. Taloha raha azo oharina zany, taloha mety hoe taloha afaka tamin'ny 50 taona lasa, tamin'ny 100 taona lasa, ny aonana indrindra amin'ny fiainana kristianina, raha samy kristianina zany tsika efa mahafantatra dia fantatsika tsara fa ny kristianina tamin'ny nanomboana azy dia teny mihitsy zareo hoe namidy ny fananany tsiraray avy dia nitambarany, niara-ny fanohany ireo ary niombonana ny zavatra rehetra. Fa amin'izao dia tena tia tena mihitsy. Ho an'ny Madagasikara moa zany dia ohatra tsy atao tsy mahamenatra zany fa ny teo aloha rehefa hoe ho avy ianao zany na manafatra na tsy manafatra, zao misy ny telefônina dia tsy maintsy miantso mialoha
fa tsy misy hafatra taloha fa tonga dia tonga fotsiny dia rehefa tonga eo n'iza tonga ao an-trano dia miara misakafo. Fa amin'izao dia tena efa mampalahelo mihitsy noho ny tsy fisiana, noho ny fitiavan-tenan'ny olona koa indraindray na dia misy ary dia na dia tonga izao ary ilay olona dia roahana na tsy mandroso sakafo na dia roahana fotsiny tsotra hoe ndana amin'izay nareo mandeha fa hisakafo izay. Izay zany ao anatin'ny hoe fitiavan-tena, ho tia vola, mitovy amin'izay ihany koa ny fitiavam-bola. Io dia fampianarana betsaka mihitsy apetraky ny tompony olona zany izao lasa tia vola dia rehefa ao anatin'ny fitiavam-bola araka ny tenin'Andriamanitra dia io izy ny fototry ny ratsy rehetra, ny mamona zany ny fototry ny ratsy rehetra. Ary rehefa manomboka tia vola ny olona dia lasa tsy tia an'Andriamanitra satria manelingelina ny fampidiram-bola na ny fitadiavam-bola ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ka izay mitohy ao anatin'ilay fitiavan-tena dia lasa tia vola ny olona satria izany no resahana. Ankehitriny mbola mitohy moa izany rehefa kelikely eo amin'ny tenin'Andriamanitra aoriana kely ho hazavaintsika eo fa na eo amin'ny fanaovana asa fanompoana ary amin'ny fiangonana sy amin'ny fiaraha-mivavaka dia izay mampidi-bola betsaka, izay tena manam-bola be, izay mampideradera vola eo amin'ny fiaraha-mivavaka, izany no heverina hoe asan'ny fanahy masina sy toeran'Andriamanitra. Fa eto dia tena fiemorana ny tenin'ny Paoly eto ho an'ny Timoty. Misy fiemorana izany, ny olona mety mahita endrika ivelany hoe misy vola be miraradraraka sy manao resaka be, mety tsara ny endrika ivelany na ny anatiny ao amin'ny fiaraha-mivavaka satria misy ny vola, fa endriky ny fiemorana izany. Ho tia tena ozy izy dia ho tia vola. Ho mpandokatena, ho toy izantsika tena mitohy mihitsy izany eto izany rehefa miresaka an'izany dia misy foana ny olona miteny hoe nareo dia mitsara, nareo dia miteny ohatran'ny hoe misy fanamarina tena, tenin'Andriamanitra eto, mpandokatena. Ao anatin'ny fandokafana tena dia efa misy koa ny fiemorana ao anatin'izany. Dia arak'izay teny izay amin'izao fotoana izao rehefa manao asan'Andriamanitra tsy hoe ratsy ny filazana satria ndao hanao asa fitoriana. Ny tamin'ny taloha raha oharina amin'ny teo aloha zany satria ankehitriny ny lesana, ankehitriny misy ny fiemorana aty am-parany aty zany. Taloha tsisy miteny mihitsy hoe ndao tsika hanao publicité, fa ho avy zany ny mpanao filazana tsara dia efa mandeha mialolo ny instrument, dia apetraka ny sono, dia alefa aloha ny hira, dia atao ny hirahira, dia izay vao tonga ny olona dia iny amin'izay mitohy ny filazantsara. Izany ao anatin'io tenin'ny tompo. Izay nampatsiahivin'ny fanahy masina eto fa izany mpandokateny izany dia ao anatin'izany koa ny atao hoe publicité. Manao publicité ny fiangonana, ny fiaraha-mivavaka satria hanao fitoriana. Fa ny tompo raha fantatsika tsara, izay ilay hoe aty amin'ny farany aty ao anatin'ny fiemorana izany mandokatena. Ankoatra ny fandokafana tena, rehefa miteny an'ilay mandokatena eto izany dia ohatran'ny hoe miteny ny olona tsirairay avokoa. Izay moa izany amin'izao fotoana izao ny fantatsika tsara fa tena mahasarika ny olona ny tanora na ao anatin'ny fiaraha-mivavaka ary izay tsy matetika tsy zakan'ny tanora ny tenenana an'izany ao anatin'ny fiaraha-mivavaka hoe ny selfie. Fanaovana selfie izany ny mandokatena, maka sary ho an'ny tena dia mideradera eo dia mihevitra ny tenany hoe tsara sy mendrika. Raha tsy misy like, rehefa tsisy makasitraka dia malahelo sy tezitra. Satria izany natao hoe mandokatena. Iza moa izany nodokafany ny tenany ihany, izany natao hoe selfie. Voateny izany ao anatin'ny fiemorana daholo izany izay heverina fa ho fandrosoana. Marina hoe mandroso ny fitaovana ahafahana mampandroso ny teknôlôjia, ny siansa sy ny fiainan'ny zanak'olombelona. Fa raha jerena araka ny toetran'ny olona izany dia lasa fandokafa-tena no vokatry. Raha ampiasaina amin'ny zavatra tokony ho tsara ilay izy, isika izao mampiasa anazy ampitaina amin'izao YouTube izao mba ahafahana mizara ny tenin'Andriamanitra. Fa betsaka ny manao hoe izaho ihany selfie dia izay mahatsara ny tenako ihany. Izany ao anatin'ny fandokafa-tena izany. Toy izany ihany izy hoe ho mpiavinavina. Eto moa izany dia azo tenenina ho an'ny olona tsirairay avy efa mahazo ny toerana, izany ampitaina foana izay fa tian'ny olona ny toerana, ny fahefana
Rehefa manana fahefana eo amin'ny fitantanana, eo amin'ny fitondrana dia miavinavina, manao tsinotsinona ny hafa ao anatin'ny fiavinavonana mihitsy ny tenin'ny tompo. Any amin'ny Jakoba any izy efa niresantsika fa ny fivavahana tena marina izy sy madio dia mikarakara ny mpitondran-tena sy ny kamboty. Mpitondran-tena sy kamboty, zany ny fivavahana tsara hozy izy ary miaro ny tenany mba tsy hisy pentimpentina amin'izao rehetra izao, amin'izao tontolo izao. Fa ny mpiavinavina dia rehefa manana fahefana dia atao tsinotsinona ny hafa, satria mety ho ministra izy, mety directeur izy, mpitantana orinasa, na manana vola arak'ilay teny teo, na manana toerana ambony eo amin'ny fiarahamonina, ao amin'ny fiangonana mihitsy ary. Rehefa misy sasany hoe izay tsy azo atao rehefa mpiandry dia apetraka ery aloha. Ny diakona dia manana ny toerany, ny ray aman-dreny manam-bola ohatran'izany dia efa tsy maintsy efa misy toerana sahaza azy fa tsy azo kitikitihana mihitsy ny toerana, tsy azo apetraka any aoriana ireny fa raha taratara ary ireny olona ireny ary matetika ireny dia tara dia alefa makeny aloha. Ary ilay olona dia noho ny fiavinavonany dia manaiky. Raha ny tokony izy raha tena mahana fanan'Andriamanitra tsika, rehefa tara dia manaiky izay toerana misy sahazanao any aoriana any fa tsy mitady toerana sy mitady sasany moa dia esorina mihitsy zany raha ohatra hoe olona tsy fantatra loatra dia azafady fa miesoro teo ianao fa misy an'ry zareo rehetra ho avy. Zany ny fiavinavonana dia ho an'ilay olona mpitantana, fiavinavonana koa dia ho an'ilay olona mena toerana mihitsy ny tena miavinavina, satria raha ny tokony izy tokony manesy tena dia hoe avelao izy eo fa izay hipetraka amin'ny toerana izay malalaka, na hitsangana ianao rehefa tsisy toerana intsony satria isika ny tara na ianao ny tara zany. Zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny fiavinavonana. Ny mpiteny ratsy moa zany amin'ny teny frantsay izy dia ataony hoe blasphémateur. Ny mpiteny ratsy dia tena hoe olona manaratsy miteny ratsy ankoatra ny teny ratsy, fitenenany ratsy amin'ny fiteny ratsy amin'ny fiteny gasy moa zany dia na fiteny hafa dia efa misy ny fiteny ratsy ara-piarahamonina, fa ny teny ratsy izay tena tenin'Andriamanitra dia manaratsy ny asan'Andriamanitra, manaratsy ny asan'ny kristianina, ny mpanompon'Andriamanitra, na indrindra manaratsy ny zany hoe Jesosy Kristy zany. Hoe ilay Jesosy Kristy efa tsy inoana intsony na heverina fa fandanian'andro zany efa fomba taloha zany. Izay koa moa zany arak'ilay teo hoe mihembotra ny olona. Taloha ny olona tena mahatoky, tena na fitondran-tena na ny atao rehetrarehetra dia araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny olona izao dia tsy mienatra mihitsy miteny ratsy, ary misy mahasahy mihitsy ary hoe miteny ratsy ny fanahy masina. Izay moa zany dia anjarany sy ny tompo, satria araka ny fantatsika dia ny afo be ny miandry ny olona tahaka izany, ny fahafatesana faharoa hozy izy. Tsy hamaky moa zany tsika any amin'ny Apokalipsy toko 1:20, toko 2:20, fantatsika tsara ny miandry izay ny olona mpiteny ratsy zany dia ny afo be sy ny fahafatesana faharoa araka ny tenitsika teo. Tsy manohy ray sy reny. Dia izay voasoratra tamin'izany Paoly efa niteny mialoha, tamin'izany angamba mbola tsy nanao an'izany ny olona dia teneny mialoha, fa amin'izao amin'ny farany ozy amin'ny andro farany dia hembotra ny olona efa ao anatin'ny fiemorana, tsisy intsony manohy ray sy reny, tsisy fanajana ny ray sy reny intsony fa ny ankizy mieritreritra fa manam-pahalalana, manam-pahaizana, natao hoe manam-bola dia manao tsinotsinona ny ray aman-dreny mihitsy. Eto na ny ray aman-dreny niteraka na ny natao hoe ray aman-dreny izay heverina eo amin'ny fiarahamonina dia tsy manao tsinotsinona ny ray sy reny, fa tena hoe raha tenenina ary dia sady miavinavina arak'ilay teny teo no tsy mpakatoa na dia misy no mamono. Misy tena miseho be da be zany amin'ny vaovao aty ampitan-dranomasina, indrindra any amintsika Madagasikara koa mety misy mihitsy, fa aty dia feno mihitsy ny zanaka mamono ray aman-dreny, indrindra amin'ny resaka lova io. Efa misy ny lova na mbola velona na fa maty dia efa mifamono moa zany ny mpiray tam-po, fa raha velona dia vitan'ilay zanaka mihitsy mamono ray aman-dreny ahafahana mahazo ny lova hiainany amin'ny fitiavam-bola, amin'ny fitiavan-tena. Zany rehetrarehetra zany voasoratra ato efa nitenenin'i Paoly fa amin'ny farany dia izy zany ao anatin'ny fiemorana zany.
tsy mahay makasitraka. Betsaka ny tsy mahay makasitraka na niezaka ataony araka ny teny teo niezaka ataony ray aman-dreny amin'ny zanaka dia tsy makasitraka fa mbola mitady zavatra hafa ary tsy fankasitrahana ihany koa, indrindra tsy fankasitrahana eo anatrehan'ny tompo. Amin'ny salamo rehefa mamaky salamo be dia be tsika dia Davida na ny mpanoratra salamo hafa ary Solomonina dia ny fankasitrahana fideranan'Andriamanitra no tena ataony zareo. Satria fantany fa ilay Andriamanitra io no nahary ny lanitra sy ny tany, ilay Andriamanitra io no nanome ny rivotra, ny masoandro, ny aina, dia mila makasitraka. Fa amin'izao fotoana izao tsy makasitraka intsony. Na dia efa manana ny harena be ary misy dia tena mitaraina foana, tena sahirana izay, tena sahirana izay, tena tsisy mihitsy ny vola. Fa raha hijerenao nefa ny zavatra eny aminy eny dia feno, manana ny rehetrarehetra, tsy mahay makasitraka. Izay ilay mila makasitraka raha men'ny tompo aina ianao, meny hery, meny fahasalamana, mbola velona, dia makasitraha, dia rao ny tompo, isaoran'Andriamanitra fa izy no anton'ny zavatra rehetra. Dia mitovy amin'izay mihitsy, tsy manaja izay masina hozy izy. Iza ny masina dia ny tompo Andriamanitra, izy ihany ny masina. Izy hozy izy ilay alfa, ilay omega, raha ray aiza izay azako, raha tompo aiza izay tahotra ahy. Any amin'ny Malakia any misy an'izany, toko voalohany. Matahotra an'Andriamanitra, tsy manome haja an'Andriamanitra sy ny fahamasinana. Rehefa tonga amin'ny fiaraham-bavaka araka ilay teny teo hoe na dia efa tara ary amin'ny fiaraham-bavaka dia tsy misy fanajana intsony tara ilay olona, tsy misy hoe andao atomboka amin'ny fotoana fahatenenana amin'izao ora izao ny fanombohana. Dia raha tara, raha ny tena izy, raha tara ray segondra, ray minitra ary dia efa fahotana eo anatrehan'Andriamanitra, ny anjelin'Andriamanitra efa miandry eo, izy efa miandry eo, fa tsika indray ny tara, tsy manaja ny masina. Ny fahatarahana amin'ny asa fanompoana, ny tsy fanajana ny masina amin'ny fitondran-tena, ny amin'ny fomba fiaingo. Izany dia tena hoe rehefa miteny an'izany zany dia hoe nareo dia efa averiko foana moa izay satria izay mahita hoe mi-exagérer. Ny fomba fiaingo, ny fomba fitafy dia feno tsy fanajana, tsisy fanajana ny masina, dia mieritreritra hoe ho avy eo ny fanahy masina amin'ny fomba fihetsika sy ny fomba fanao. Fa ny fanahy masina tsy mijanona amin'izany ary amin'ny andininy farany amin'ny andiny fahadimy teo ary izy hoe ireny koa izy dia alaviro. Fa ny tompo tena mila misaraka, indraindray moa izany rehefa misaraka ohatr'izao dia tena mila misaraka mihitsy amin'ny fomba sy ny ary rehefa tena miteny mampianatra ny olona ny amin'izany hoe fahamasinana anatiny sy ivelany, dia asain'ny tompo misaraka rehefa tsy mety miova ilay olona, satria ny tena na ny tompo dia izay mihitsy, mila manaja ny masina. Tsy manaja ny masina intsony, tsy manaja izay masina hozy izy, tsy manaja ny toerana fanajana ny fiaraha-mivavaka, fanajana ny toerana hivavahana, manaja ny tena ihany koa. Na ny tena koa ary mila hajaina arak'ilay teny teo, amin'ny fahadiovana, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fiteny, amin'ny fihetsika rehetra, dia mila manaja ny masina. Mosesy rehefa nihaona nantona tamin'ny tompo Andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra dia niteny mihitsy hoe sory ny kapa iny hozy izy, anaovanao iny fa masina ny toerana izay hitsahanao. Izany hoe mila manala izay ratsy, mila manadio tena mihitsy izany rehefa manatona ny tompo. Andininy fahatelo eto, tsy manam-pitiavana. Eto moa izany angambany raha ho vakiantsika ny any amin'ny Korintianina toko 7 dia manambara tsara ny amin'ny fitiavana eo, inona ny endriky ny atao hoe fitiavana. Tsy manam-pitiavana eto raha fehezina fohy dia tsy manana an' Jesosy. Jesosy ilay tena fitiavana, tsy manana Andriamanitra. Andriamanitra hozy izy dia fitiavana ihany koa. Tsy manana Andriamanitra ny olona izany, na tsy manana fitiavana fa feno fankalana. Voateny ao aoriana eo moa izany, ilay fitiavana dia ilay fitiavana voalohany, izay ilay any amin'ny Apokalipsy koa, miverena amin'ny fitiavana voalohany, tsy manana an'ilay fitiavana intsony. Efa miembotra aty amin'ny andro farany aty, efa miembotra ny olona dia tsy manana fitiavana intsony, fa araka ny teny teo tia tena, ny tenany ihany aloha, fa tsy tia ny hafa. Ary araka ny fitiavana tena hoe mitiavan'Andriamanitra, inona ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao hozy izy, dia nomeny ny zanak'ny lahy tokana, natolony mihitsy ny ainy, ary ny tenin'ny tompo koa dia hoe
raha tia ianao izy dia na ny fahavalonao ary tokony tianao. Fa amin'izao ny atao hoe fahavalo dia tena hoe fahavalo arak'izany mihitsy dia ny famonoana araka antsika teo ny tenintsika teo azafady, na ny olona tiana ray aman-dreny zao ary vonoina noho ny harena sy ny fitiavam-bola maika fa ny fahavalo. Zany zany ao anatiny hoe tsy manam-pitiavana. Fa ny tolo-fo hoe tena manamafy fo, tena hoe tsy manam-po intsony fa dia efa tena fo vato araka ny fiteny mihitsy. Fa ny tompo araka ny teny hoe io fo vato io izy atolory ny tompo, atolory ao izy ny fonao dia hosoloko fo nofo. Ilay fo vato io zany ilay manontolo fo io dia mila tolotra ny tompo. Fa ilay fo vato izay mafy noho ny alahelo, noho ny fahantrana, noho ny ady miseho amin'izao fotoana izao dia mafy fo ny olona manontolo fo fa Jesosy irery ihany raha manolotra ny fonao an'ny tompo ianao dia izy no hanamaivana. Izy no tena manamaivana ny fo, entiny ny entako hozy izy fa sady maivana ny entana izay omeny tompo antsika ka mila manolotra ny tenantsika, ny fontsika ho an'Andriamanitra dia ahafahany amin'izay fo vato izay. Raha ny zanaka ao nanapaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jaona 4:4 no misy an'izany. Ka dia tohizantsika ny tenin'Andriamanitra, tsy manam-pitiavana, mpanotolo fo, mpanendrikendrika. Rehefa dinihana araka ny be da be ireo teny ireo raha ho raisina tsipiriany ny ohatra sy ny zavatra miseho amin'izany teny zany amin'izao andro fiamorana, andro faran'izao dia tena feno mpanendrikendrika mbola very foana na aty amin'ny tany mandroso, indrindra ny Madagasikara, dia rehefa voavidy vola na ny mpitondra na ny mpitsara dia manendrikendrika. Ny olona hafa moa zany dia voavidy fotsiny dia manendrikendrika fa tena hoe tena tsy araky ny sitrapon'ny tompo. Eto dia mahatsiaro manokana ny amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny daso jereko kely azafady amin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ao amin'ny mpanjaka voalohany. Tenin'Andriamanitra ao amin'ny mpanjaka voalohany manambara ny fanendrikendrehana nataon'ny Jezebela tamin'ny Ahaba, tamin'ny Nabota azafady. Nabota izay tsy nanome ny tanimbolony amin'ny vadin'ny Jezebela Ahaba zany dia nividy olona izy ary nividy ny fiarahamonina mihitsy hanendrikendrehana any Nabota. Zany dia toetran'ny olona amin'izao fotoana izao, manendrikendrika, mampirisika anao mihitsy zany maka an'io ilay mpanjaka voalohany io. Toko 17 angambany izy teo fa zany ao anatin'izany ny fanendrikendrehana azafady. Ao anatin'izany ny fanendrikendrehana izay ataon'ny olona, indrindra amin'ny resaka fitantanana, amin'ny fitsarana, dia betsaka ny olona tsaraina amin'ny tsy fahamarinana fa voendrikendrika fotsiny dia miditra ny ampigadrana. Tsy mahafehy tena. Eto zany amin'ny teny frantsay koa izy hoe maîtrise de soi. Tena eo dia tena amin'izao andro faran'izao betsaka moa zany ny fankapanahy miseho amin'ny zava-misy, ny amin'ny telefôna, amin'ny televizion, ny amin'ny cinéma, ny amin'ny zavatra miseho, ny amin'ny verina fotsiny amin'ny resaka ara-tsakafo, ny amin'ny resaka ananana, misy ny zavatra rehetra amin'izao fotoana izao ka any tsy ny zavatra ny tsisy zany fa anjaran'ny tsirairay avy no mifehy ny tenany. Tsika no mifehy ny tenantsika eo anatrehan'ny zava-misy. Mety azo raisina tanana daholo zany ary efa mora mandray an'izany ankehitriny fa ny olona tsirairay no mifehy ny tenany. Fa amin'izao faran'izao sy amin'ny fiemorana dia tsy mahafehy tena ny olona. Mbola betsaka moa izy ato fa tohizako ihany hoe loza be. Dia mitovitovy amin'ny teo aloha, tia vola, tia tena, loza be zany dia tena hoe tena tsy
mafy manana fo vato teo a, de mbola ame ratsy ihany zany, tena loza be zany, tena hoe tena mahavita mamono olona tena am'zao fotoana zao moa zany ny hitantsika amin'ny ady amin'ny ara-pivavahana de misy mihitsy manao kamikaze. Hoe loza be tsy mampaninona anahy na faty daholo ary ny manodidina fa zany no heveriko ho fanoherana ny hafa. Ny mamono, mitifitra, loza be zany am'zao fotoana zao de mampalahelo mihitsy. Ny amin'ny famonoana ireo pôlisy, ny olona tsy manan-tsiny, ny olona hafa loko de tena hoe loza. Araka ny fiteny hoe tena loza be, betsaka ny loza ny any amintsika moa zany a, ny dahalo na mpitandro ny filaminana vehiverina fa mitandro filaminana fa loza be ao anatin'ny lainga, ao anatin'ny kolikoly, ao anatin'ny famonoana olona. Ny mpitondra moa zany efa araka ny tenentsika teo, ny olona manam-pahefana dia ao anatin'izany a ny ankamaroany. Tsy tiany tsara. Mahagaga hoe tena voambara ny Paoly zany rehefa miteny a, de tena niraisiny ny tsirairay avy, fantany mihitsy hoe ilaina ny miteny amin'ny atsipiriany. Aleon'ny olona ny ratsy, dikan'izany tsy tiany tsara zany a de aleo ratsy. Efa lazaina zao fa ratsy, misy zavatra ratsy aseho, fantatra fa ratsy a, tsy araka ny tenin'Andriamanitra, anao samy kristiana ao anatin'ny kristianina mihitsy ary hoe ty zavatra ty a de tsy araka ny tenin'Andriamanitra, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, de aleon'ny olona mandeha amin'iny ihany. Satria tsy tian'ny olona intsony ny tsara fa aleon'ny olona ny ratsy. Ary io tsara sy ratsy io a, araka ny teniko teo hoe ho lava raha ho raisina tsipiriany a, fa mampirisika antsika foana. Azafady aloha hisotro rano kely. Fa mampirisika antsika foana hiaino a sy hamaky betsaka ny fanazavana fijonoana vavolombelona, ny tenin'Andriamanitra milaza ny hoe inona no atao hoe ratsy ety amin'ny fiarahamonina, fa tsy tiany tsara ny olona fa aleon'ny olona ny ratsy. Ary ny ratsy moa zany de fantatra fa Satana ny devoly izay manome fo maloto, sain-dratsy amin'ny olona. Aleon'ny olona ary miaraka amin'izany, rehefa tenenina hoe ratsy ny lalana iny ao anatin'ny Satana iny mahatonga anao any amin'ny fahaverezana, any amin'ny hafobe, fa aleon'ny olona iny. Na misy tenin'Andriamanitra eto ary ny mpanompon'Andriamanitra na ny olona mahafantatra, indrindra fa antsika mahafantatra moa zany a, ny tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra moa zany efa tsy lazaina intsony, fa ny olona mahafantatra, efa mahafantatra an'izany indrindra na hoe nanolo-tena ho an'i Jesosy. Na i Paoly ary de niteny koa eto ao anaty fonosana kely a, fa tsy ny olona tenenin'ny Paoly mihitsy tandremo izy a, ampianarin'ny olona fa marina fa izay mino an'i Jesosy no vonjena. Fa tsy vitany amin'izay ozy izy ny famonjena fa izay maharitra hatramin'ny farany ny vonjena. Inona no aretina hatramin'ny farany a, tsy le finoana fotsiny mahafantatra, misy be da be ny olona mahafantatra sy mino, fa misy zany Jesosy Kristy zany a, fa ny manaraka ny didiny, izay natao hoe mpianana ozy izy a, izay mankatoy ny didiny, manaiky ny fampianarany a, de ny sitrapony, fanajana ny masina, mandeha araka ny famasina, mandeha araka ny famarinana, be da be ny famarinana nampianarin'ny tenin'Andriamanitra, de izay a no mandeha araka ny tsara. Fa ny olona aleno izy hoe mandeha araka ny ratsy, zany hoe tsy tiany tsara. Andininy fahaefatra, mpamadika. Mazava tsara mihitsy zany. Angambany hoe araka ny teniko teo hoe raha ka ohatra maro a de tsy ho vita ny fotoanantsika fa tsy menatra mivadika ny olona. Na miteny zao ary izy eo amasonao a, hoe zao zany tsy maninona, zany zavatra tsy mampaninona anahy iny fa mitsika sy anao ohatran'izao, fa ao ambadika eo izy a hafa ny zavatra teneniny, tantarainy amin'ny olon-kafana. Mamadika izy. Eo amasonao izy a mety miteny tsara aminao fa tsy miala teo, vao miala teo ianao de efa hafa mihitsy ny tantarainy amin'ny olona. Fanaratsiana sy ny fanenjehana, zany no ataon'ny olona mamadika, tsy menatra mivadika. Ny mpamadika matetika tsy mamadika anao eo masomaso eo izy, fa ao ambadika ao. Ao ambadika anao izy a no mamadika sy manaratsy, na manao tsinontsinoina, ary mamadika tsy ny olona ihany moa zany ny vadia fa mamadika an'Andriamanitra mihitsy. Ary io ho tenenina io zany ho aveantsika eto teny io rehefa avy eo fa mitohy amin'ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny tenin'Andriamanitra eo aoriana kely eo, tirina. Eo zany a no mila
Indrindra eto moa zany ny tenin'Andriamanitra arak'ilay teny teo raha mbola tsy nahafantatra ny Tompo ianao dia atoloro ny fonao fa hanome fiainana vaovao fo vaovao izy. Ho antsika efa mahafantatra dia mila mifona, mila mibebaka mandrakariva mifankizintana ny kiriana. Ny kiriana koa eto dia na dia zavatra efa hita ary fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia mbola mikiry, zany ny atao hoe kiriana koa, mikiry amin'ny lalana izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Misy koa zany misy efa mety hoe nentinam-bavaka naseho an'ny Tompo anao zany hoe ity zavatra ity misy lalana sain'ny Tompo ataonao amin'ny asa fanompoana, amin'ny fitadiavam-bola, fa hitanao hoe ohatran'ny mety iny daholo nataon'ny olona dia kiriana. Mandeha ihany na dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra intsony izay no atao hoe kiriana ihany koa. Kiriana, mikiry fotsiny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa mila fantarina ny sitrapon'Andriamanitra, izay ilay hoe mila mangataka mivavaka foana dia ny fanahin'ny Tompo. Raha niteny izy hatramin'izay Jesosy Andriamanitra hoy izy tsy miova hatramin'ny taloha ka ankehitriny ary mandrakizay, raha niteny tamin'ireo mpanompony izy taloha dia ankehitriny izy mbola miteny izy ary mbola mampahafantatra antsika ny amin'ny sitrapony. Mpieboebo tovitovy amin'ilay mpandoko tena tery tsy mifanalavitra ilay izy fa mpieboebo dia tena hety mihitsy zany, tena misekoseko mihitsy, mirehare mihitsy, mirehare rehefa tena mahazo an'ilay toerana, rehefa tena mandroso na dia eo ary fakapanahy mihitsy. Averina foana fakapanahy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay iasan'ny fanan'Andriamanitra mihitsy. Betsaka ny iasan'ny fanan'Andriamanitra manao fahagagana, iasan'ny Tompo manome misy fanomezam-pahasoavana maro, fa lasa mieboebo na manao tsinontsinoina ny hafa na mieboebo hoe lasa avy aminy indray. Ary io fieboebony io no anisany na antony voalohany na anjerana any Satana izay anjely tany an-danitra tany, satria te hitovy amin'Andriamanitra ny eboebo, ny amin'ny fahatsara-tarehy, ny fahaizana sy ny zavatra azony, ny toerana nisy azy dia nazera. Izay no hoe mampiembotra ao anatin'ny fiemorana daholo zany. Tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Eto zany amin'izao fotoana izao tamin'izany Paoly tany amin'ny 2000 taona lasa tany izy nefa niteny an'izany. Amin'izao izay heverina hoe andro farany dia tena izay mihitsy ny amin'izao amin'ny olona, tia fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Izao zany rehefa resahana dia tsy maintsy misy ambiance ozy izy ny fiteny. Raha mbo tsisy ambiance ary izay mbola heverina foana ho an'ny olona tsy mahafantatra, ny Tompo no hamangy azy, fa antsika izay efa ao anatin'ny fanaovana fanompoana dia tia fahafinaretana. Rehefa tsy mipetraka tsara ilay muzika, tsy mahay mitendry tsara ilay olona, ratsy feo ilay mpihira izay mitarika dia tsy mety. Tia fahafinaretana, ohatran'ny tsy mihaingo tsara ilay fiangonana fa ohatran'ny malotoloto izy zany, tsy tsara noho ny endry zareo ary na ny lakolosy ary ohatran'ny tsy maneno tsara. Zany ao anatin'ny fahafinaretana daholo zany. Tia fahafinaretana hozy izy mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny fitiavana an'Andriamanitra dia ilay fonao ianao mihitsy no manolotra ny tenanao araka ny teny hoe isika no tempoly, dia isika mihitsy no manantona an'Andriamanitra. Fa ny olona dia tia ilay endrika ivelany, ilay fahafinaretana io koa zany endrika ivelany, zavatra hita maso. Izao ny fanaony rehetrarehetra, izao ny fanaon'izao tontolo izao, ilay hoe miova fanamboazana ny saina hozy izy. Ialanao amin'izao tontolo izao, ny fomban'izao tontolo izao, mbola Paoly ihany koa no niteny an'izany. Fa aleon'ny olona mijery, izay ny fanaon'ny olona. Fa nahoana nareo no tsy manao an'izany nefa izay daholo izao ny fanaon'ny olona amin'izao fotoana izao, ilay fahafinaretana hita ivelany ety mahazatra ny olona, izany no hifaninanana. Ary rehefa tsy manao izany na ao amin'ny asa fanompoana ary dia heverina hoe tsy mandroso na arak'ilay teny teo fiteny amin'izao fotoana izao, tsy misy ambiance hozy ny fiteny. Izany no tadiavin'ny olona, tsy tia fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Tsy ilay Andriamanitra intsony no tadiavina fa ilay fahafinaretana amin'ny saina, amin'ny vatana sy ny amin'ny hita maso. Izany no manaitra ny olona. 5, manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izy nefa mandany heriny. Eo dia miditra mihitsy amin'ny olona efa mahafantatra.
manana toe-panaraka n'Andriamanitra izy nefa mandany heriny, tena olona efa mahafantatra an'Andriamanitra zany, efa manao anatin'ny asa fanompoana. Ao matetika ny asa fanompoana, ny fanompoana kristianina, fitoriana ny filazantsara, tsy dia hoe amin'izao fotoana izao ihany fa efa hatramin'izay. Ary betsaka ireo olona izay nanorona ireny asa fanompoana ireny tena tao anatin'ny tolona. Fa teo aoriana dia ataon'ny olona fahazarana atao fomba. Izao ny fanao hatramin'izay, izao ny fombafomba eto amin'ity fiaraha-mivavaka ity, dia izay ihany no atao. Manana endriky ny toe-panao izy araka an'Andriamanitra, satria misy efa fombafomba fanao. Izao ny fanao rehefa miditra ianao dia izao no atao, rehefa mipetraka ianao dia izao no atao, rehefa mivoaka izao daholo ny atao, izao no atao rehefa ao anatin'izao. Misy programa efa arahana dia iny tsy miova mihitsy. Fa raha manova an'iny ianao dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, misy ady, misy fahatezerana, misy tenin'Andriamanitra, misy teny mihitsy ary nisy teo amin'ny fanompoana teo aloha, tamin'ny asa fanompoana teo aloha dia nitenen'ilay olona mihitsy fa maninona novanareo izy ny esprian'ny fikambananay, novanareo ny esprian'ny fikambananay, tsy izany nametrahanay an'io ohatran'izao ny fanaonay tao. Dia midika izany hoe mihatsora teo ianao fa raha te hanova zavatra na araka ny fanahin'Andriamanitra, araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia aza miaraka aminay ato fa miala tsiny. Raha mihitsy moa izany ny tenin'izareo. Ka izay teny tompo manana endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra, satria efa misy zavatra araka an'Andriamanitra ao tsara, na ny hira atao ao, na ny vavaka atao ao, na ny rafitra atao ao dia tena endrika araka an'Andriamanitra ao izy, araka ny toe-panaraka an'Andriamanitra, nefa mandany heriny. Rehefa tonga ny herin'Andriamanitra, misy olona itenena ny fanahy masina, hiasan'ny fanahy masina, dia mitsoaka ilay olona, lasa secte. Mandany ny herin'Andriamanitra, rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra na mampiseho ny voninahiny ny tompo ao anatin'ilay fiaraha-mivavaka na amin'ny olona anankiray, dia mitsoaka ny olona, lasa hafahafa ilay fivavahana. Toa miteny mafy be nareo, toa mandroaka devoly, ary toa lasa miova mandohalika rehefa mivavaka, ary toa mitsangana. Izany rehetrarehetra izany mandany herin'Andriamanitra, na dia manana ny endrika hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra ary. Dia izay ilay amaranany azy eto izany, ireny izy ireny koa dia alaviro. Dikan'izany teny mihitsy Paoly hoe mila misaraka. Dikan'izany manalavitra izany teny hoe misaraka mihitsy, tsy mila mifangaroharo, tsy mila miaraka amin'izareo intsony. Ka indraindray tsika izany rehefa antsoin'ny tompo ao anatin'ny fahamasinana, ao anatin'ny fahamarinana, na anatiny na ivelany, manana an'ilay herin'Andriamanitra, ilay araka ny fanan'Andriamanitra io, dia indraindray asainy manalavitra ny endrim-pivavahana ao anatin'ny fombafomba, na ny ireo toe-panahy izay mampiseho ny fiemorana teo izay voalazantsika teo aloha teo. Engany ny tompo hampianatra antsika ary hiasa amin'ny tsirairay avy raha maheno izao tenin'Andriamanitra izao tsika, mba fantatra tsara fa izao tokoa ny andro farany, ho avy ny tompo ary efa miseho amin'izao fotoana izao ireo zavatra notonon'ny Paoly tamin'ny 2000 taona lasa izany. Ka dia ny tompo no hampahery antsika tsirairay avy, hivavaka tsika, miatrahantsika izany mba ho vangin'ny fanahy masina koa ny tsirairay avy, maheno ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka tsika tompoko. Eny tompo, izay tokoa ankehitriny mahita ny fiemorana izay voatonona teo, ny toetra, ny fomba fanao tsy araka ny sitraponao, ary indrindra ny endrikendrika izay mety ara-pivavahana araka ny sitraponao ihany, nefa mandany herinao, mandany sitraponao, mandany fanahy masina. Ka izany ny fonana aminao mandrakariva, mamindrafo aminay. Raha maheno ny teninao izay dia mangataka ny fainao masina indrindra tompo, hiasa aminay tsirairay avy, hiasa amin'ny tenako mba hanala izay tsy hanao rehetra, ny olom-po, ny sain-dratsy, ny fo vato indrindra, mba ho soloanao ho nofo. Ary indrindra mangataka ny ranao Jesosy Kristy narotsaka ao teo amin'ny hazofijaliana, hanadio tanteraka, ary iny fa ianao izay nitsangana tamin'ny maty dia mbola hiverina haka anay tsirairay avy raha tena mino sy tanteraka eo anatrehanao izay tompo. Ka dia masiny ny fiainanay, masiny ny tenanay manontolo, ho voninahitry ny naranao irery ihany, amin'ny naran'i Jesosy Kristy naovan'ny zavavaka izany. Aleloia. Amen.